Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ampiasao ny anaran'i Jesoa. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Nisy evanjelistra anankiray ry havana nijoro vavolombelona taminay tamin'izay nanao fitoriana filazantsara tany Toliara. Dia izao no nambarany hoe teto amin'ity fiangonana ity ozy izy tamin'ny fotoana voalohany izay nandraisanay ny fanasan'ny Tompo andro alahady dia niazakazaka be daholo ny olona teto amin'ilay tanàna ozy izy nisitrika nitsofoka tato anatin'ny fiangonana eo amin'ny fotoana andraisanay fanasan'ny Tompo mihitsiny. Dia efa ahoana fa misy inona dia hoe misy dahalo manafika ny tanànantsika. Dia rehefa nahita an'iny ilay ray aman-dreny ilay evanjelistra dia nivoaka izy dia reny tokoa ilay dahalo fa manantona hiditra amin'ilay tokontany-piangonana. Dia tonga dia nasandrana ny tanany dia niteny izy manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta tsy miditra eto nareo. Dia tonga dia nijanona daholo ilay dahalo dia niteny fotsiny manao hoe raha tsy nisy an'io rangahy io matinay teo nareo izy. Dia nanomboka tamin'io fotoana io dia maro be ny olona no resy lahatra dia nivavaka dia lasa toby mihitsy moa izany toeran'izany taty aoriana. Dia tena mahavariana ry havana fa tena misy hery, misy fahefana, misy fahagagana ao ambadika io anaran'i Jesosy Kristy io. Ary be dia be ny kristianina tsy mahatakatra an'izany fa tena mampirisika anao androany ampiasao ny anaran'i Jesoa. Jesoa mihitsy nefa nilaza any amin'ny Jaona 5:7 manao hoe na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray amin'ny zanaka. Dia mbola toizany ihany na mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo izy dia ataoko izany. Inona moa no tena dikan'izany hoe mampiasa ny anaran'i Jesoa izany? Ahoana ny fahazahoana azahoantsika an'izany? Indray mandeha ravana tantara tena marina koa ny sady tantaraiko anareo zao tany Manaratsandry tany amin'ilay tanàna izay tandremanay zany nandritra ny 7 taona. Dia nisy tovolahy kely izay nirahako hoe andana mba atakaloso ity volo ity. Dia rehefa niverina avy any izy dia izy manao hoe gravy be pastera dia fa ahoana nanakala izy teo amin'ilay olona dia tonga izy dia tsy nanome majinika mihitsy hoe tsisy majinika an'iny tsisy an'iny ato fa vola be iny natakalonao ateo izy. Dia avy eo izy niteny manao hoe any pastera anie ty volo ty amin'ny anaran'ny pastera anie ty Dia rehefa niteny izay izy le tovolahy kely ako tamin'ilay mpivarotra dia tonga dia niraisiny zareo hay ve dia niraisiny zareo rehefa merom-bola dia hoe ianao koa tsy niteny. Dia tonga dia nomena izy izy manao hoe ary tena grave be mihitsy le mampiasa ny anaran'ny pastera. Any ambanivohitra moa ravana mbola tena mipetraka mihitsy ny fanajana reny hoe mpanompon'Andriamanitra samihafa reny. Ary tena ankasitrahany zay le zavatra fa tsy zay loatra ny tena tiako mahatongavana fa ny hoe tena nisy fiovana mihitsy amin'ny hoe rehefa le tovolahy kely fotsiny tonga teo nitondra le vola izany hoe nanakalo amin'ny anarany dia tsy nahazo izy. Fa rehefa nanakalo izy amin'ny anarany hoe amin'ny anaran'ny pastera dia nahazo izy. Ny antony dia satria nahoana tahaka ny hoe teo anatrehan'ilay mpivarotra zany dia tahaka ny hoe iza no nangataka an'ilay fanakalozana. Teo anatrehan'ilay mpivarotra zany dia nino le mpivarotra hoe pastera ty mangataka ty fa ity tovolahy ty dia solotena fotsiny. Ary zay ny dikany hoe amin'ny anaran'i Jesoa. Rehefa ampiasainao ny anaran'i Jesoa dia efa tsy ianao intsony miresaka eo fa efa tena an' Jesoa mihitsy le asa. Omenao an' Jesosy Kristy mihitsy zany lay asa. Raha ohatra ka misy olona marary zany koa zany hoe amin'ny anaran'i Jesoa sitrana ianao dia efa tsy ianao intsony zany fa Jesoa mihitsy zany no asianao manasitrana an'ilay olona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miala le devoly. Tsy ianao zany mandroaka an'ilay devoly fa i Jesosy Kristy zany fa ianao dia solotena fotsiny ohatran'ilay iraka nitondra le vola fotsiny ianao fa ny tena tomponantoka amin'ny zavatra rehetra izay atao eo dia ilay olona izay ampiasainao ny anarany ao anatin'ilay izy. Ary zany mihitsy io anaran'i Jesosy Kristy io dia ny dikan'izany hoe Jesoa zany dia mpamonjy ny dikan'izany ary manaiken'io anarana io daholo ny zavaboary rehetra. Ambaran'ny Filipiana 4:2 zany 5 miresaka izy ny amin'ny hoe aoka ao aminareo izy zao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesoa koa fa izy dia nanana ny endrika mahandriamanitra nefa dia nifohanana ny tenany dia naka ny fitoviana tamin'ny olona izy dia izao dia avy eo ambanimbany eo manao hoe ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana. Dia ilay fahafatesana teo ambony azy fijaliana koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezana azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra mba ho amin'ny anaran'i Jesoa no handolihan'ny lohalika rehetra na any an-danitra na ety ambonin'ny tany na any ambanin'ny tany sy haneken'ny lela rehetra
fa Jesosy Kristy ny Tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Zany hoe ny zavaboary rehetra sy ny olona rehetra dia efa nataon'Andriamanitra iankohaka handohalika eo anatrehan'izany anarana zany. Inona ny dikany zany? Haneken'ny io anarana io daholo. Tsisy mihitsiny zany créature na ataoko hoe satana aza na iza dia manaikany io anarana io daholo ary zay no mahatokany hoe misy hery, misy fahefana, efa nomen'Andriamanitra an'izay vertu izay mihitsy ilay anarana dia afaka no ampiasaintsika zany ilay anarana amin'izay fotoana izay satria anarana manana hery le izy, manana fahefana le izy. Dia tena misy ohatra be dehibe ao anatin'ny soratra masina. Ny anarana tany amin'ny testamenta taloha zao ny anaran'Andriamanitra rehefa nampiasain'ny Davida ny ady tamin'ny Goliaty izy dia izy manao hoe ianao izy manatona amin'ny sabatra sy ny ohatran'izany fa izaho kosa dia manatonao amin'ny anaran'ny Jehovah Andriamanitry ny Israely izay ekenao. Zany hoe le anaran'Andriamanitra no entiny miady amin'izay fotoana izay tsy Davida ntsony miady io fa Andriamanitra mihitsy ho miady io. Andriamanitra mihitsy ho miady io ary zay no nahandreseny fa na dia kely azy izy Andriamanitra no niady. Fa izy dia solotena fotsiny tao anatin'ilay izy. Dia tahaka an'izany koa Petera any amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 misy ilay tantarana lehilahy izay malemy nipetraka teo amin'ny vavahadin'ny tempoly teo amin'ilay vavahady antsoina hoe tsara endrika. Dia io ranka io mangataka teo foana fantatry ny olona hoe malemy dia nangataka dia rehefa nanatona ary Petera dia niteny manao hoe tsy manana vola fotsy na volamena ao izy fa izay ananako no omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Dia tonga dia nitsangana ilay rangahy. Dia tonga dia nitsambikimbikina eraky ny tanana dia gaga ny olona hoe waitely rangahy malemy ahoana ty rangahy ty ahoana mampany. Dia nijerijery endry Petera teo ny olona hoe fa ahoana. Dia izy Petera hoe nareo izy mieritreritra hoe fahefana sy fahamasinana isirana iny na ahafahany nanao an'izany ny anaran'i Jesosy Kristy ozy izy. Zany ny ambarany 19:20 ary ny anarany no nahampahatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io no ny finoana ny anarany. Raha mino an'izany ianao ilay Jesoa mihitsy no miasa Ampiasao ny anarany dia ho hitanao izany voninahitr'Andriamanitra. Za manokana raha naray tantara amintsika dia ngambany dia tsy ho tapitra mihitsy ny fitantarana fa hatramina zavatra madinidinika ka hatramina zavatra isan-karazany dia nahitako fahagagana mandrakariva ny fampiasana n'io anaran'i Jesosy Kristy io. Ohatra fotsiny zavatra tsotsotra ohatra hoe indray mandeha tamin'ny 9 alina teo eo avy nandeha nanao asa tamina tokantrano anankiray dia nandeha nody. Dia nisy andehana alika be dehibe, alika fantatro tsara satria alika ny olona eo akaikiny ilay izy dia midy ao anatin'ny tambohan'ny zareo foana ilay alika. Kanefa tamin'ny fotoana io dia nivoaka ilay alika dia tonga dia nanantona. Dia tonga dia ny réflexeko voalohany indrindra dia hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mangidy anareo, miala anareo. Fa rehefa vitako izay teny izay tonga dia niverina daholo ilay alika nefa tena hoe lanindreo alika roa mihitsy raha ohatra zany ny compteny raha tamin'izay fotoana izay ilay izy. Raha izay zany ny fandehan'ilay izy teo. Nefa dia izay no nitranga. Dia nisy ihany koa ohatra indray mandeha nanao tafika masina izay tany amin'ny ambanivohitra. Dia nisy an'ilay atao hoe takariva mahafinaritra. Dia nanao feu de camp teo dia nanao anateo dia nisy olona mamy be dehibe mihitsy ny tonga teo nanatrika. Dia ireo olona mamy ireo nanakorotana n'io feu de camp io. Izy tsy zavatra tenenina dia ilay averiny foana dia manao andreny hoe amen, alleluia. Dia tena hoe na ilay tovovavy niaraka taminay rehetrarehetra mpanao tafika masina aza ny savisavian'ireo ilay mamy ireo daholo ary be dehibe ilay mamy tsy zavatra vanina mihitsiny. Fa ilay tovovavy toa dia lasa nitsoaka nitraka anatin'ny tranonay daholo hoe izay tsy hanao intsony fa tena ary tena misy an'ireo mamy ireo tena ohatra zao aolan'ireo izay sy ny ohatran'izany. Tsy dia izay natao. Dia tamin'izay fotoana izay nanana réflexe koa asan'Andriamanitra daholo moa ilay izy. Dia tonga dia nandray micro dia tonga dia niteny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Miala eto amin'ity toerana ity ianao Satana. Miala eto ianao. Tsy manakorotana eto ianao. Didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao. Tamin'ny fotoana izay nanaovako teo amin'ny 2 minitra teo ngamba nandroaka an'ilay izy teo fa tena miteny amintsika ry havana fa nalalitra nanidina aza ngamba ny eno. Fa tena nangina tanteraka mihitsiny. Ary ireo ilay olona rehetra mamy ireo vao tapitra ilay vavaka nijaikojaiko tsy nisy niteny intsony na ray ary fa tonga dia nijaikojaiko niala teo amin'ilay toerana daholo. Zany ny herin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Indray mandeha koa nikarakara dosie tany amin'ny ambasady anankiray izay tsotenay koe ty taiza ilay ambasady. Dia nisy diso ilay dosieako ary tsy hoe fautiko ilay izy satria faute-ny olona nandefa an'ilay dosie ilay izy dia nisy diso ilay izy dia nentina zany toy izy ny ambasady hoe diso ty dosie anao ty izy
tsy afaka mandray an'ity dossier anao ty fa misy diso izy fa miverina anao amin'ny herinandro ambony satria zomany andro amin'ny herinandro ambony anao manatitra ny lisozy izy dia tsy maintsy anao manatitra ny lisozy izy za madama tsy maintsy midina any Marovoay androany fa any Marovoay no mipetraka fa za tsy tia lalan'izany ozy izy fa dossier incomplet tsy afaka mandray an'io zay ozy izy dia lasako niala kely teo dia niverina vao niverina dia nanolotra le dossier ako tonga dia natsipiny le madama le dossier ako dia miteny hoe fa miteny aminao fa tsy mandray an'io aho ozy izy fa dossier incomplet ny dossier anao miverina anao amin'ny herinandro ambony ozy izy fa tsy tia lalan'izany dia efa somary menamenatra kely tamin'ile olona teo aho zany dia niembotra kely aho toy izao hoe hiverenako fanotelony fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta tsy maintsy raisinao ty dossier ako ty androany tsy maintsy raisinao ty dia niverina fanotelo rehefa tapitra zany nandeha zany olona dia niala le olona dia miditra amin'izay aho dia fanotelo sady nitena nakapo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta raisinao ty dossier ty dia natolotra azy izy ory madama zaho tsy afaka miverina fa raiso ty dossier ako ty tsy niteny tsony le madama fa tonga dia niraisiny le dossier dia ozy izy manao hoe jerijery toy izy raha tsy pasteur misy hitantsy hoe pasteur raha tsy pasteur anao izy izy tsy niraisiko i dossier anao ty za manokana dia resy lahatra fa tsy nole maha-pasteur fa nole anaran'i Jesosy Kristy izay nampiasaiko izay no nahatonga azy nosokafan'Andriamanitra ny maso ny nahita hoe pasteur za androany tena te ampirisika antsika kristianina aza avela hoe ny mpiandro fotsiny ny ampiasan'izany anaran'i Jesosy Kristy izany andidy sy ampiasa n'izany anarana izany amin'ny fandroanany demoni fa ianao koa afaka tena mandroaka ny demoni ianao dia ny karazana heriny maizina rehetra izay miasa anatin'ny tokantranonao mijoroa ianao didio amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mihitsy ho fa namana korotana anatin'ny tokantranonareo io fa zany hoe nambarany tenin'Andriamanitra any Marka toko fa 9:7 izao famantaran'izao nanaraka izay mino izy androaka demoni amin'ny anarako izy androaka demoni amin'ny anarako izy didio amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fanamaloto hatramin'ny aretina dia tonony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fanasitranana efa maro ny havana ny olona marary efa maro ny olona demoniaka izay sitrana noho ny fampiasana ny anaran'i Jesosy Kristy io ary afaka tena ataonao zany afaka tononinao zany ny olana eo amin'ny fiainanao dia didio raha vao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany olana zany ny sakatsakana izay ataon'ny satana amin'ny zavatra izay karakarainao dia didio amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mandidy ianao a satana tsy mahazo mikitika n'ity zavatra ity ianao miala daholo ny sakana rehetra avy aminao didio tahaka an'izany mihitsy dia mety te manao hoe ka izay le pasteur efa mivavaka nga mbola tsy maintsy ampiana an'izany koa zany le izy sa hoe tsy azoko inona zany le tokony atao fa nga tsy ampy le mivavaka ataovy miaraka le izy zany tsy adinao azonao atao mihitsy ny mangataka hoe tompo mangataka any amin'ity zavatra karakaraiko ity fa tena azonao atao koa anatin'ny vavaka ny miteny manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mandrava ny asan'ny satana rehetra sy ny tetikadiny rehetrarehetra izay entiny anakorotanana an'izao zavatra karakaraiko zao azonao atao tsara zany ary Ampiasao dia ho hitanao ny herin'Andriamanitra fa misy tenin'Andriamanitra maranako azy any amin'ny asan'ny apôstôly toko 4:12 manao hoe ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomenany olona izay azahoantsika famonjena tsy misy afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany no azahoana famonjena tsy hoe ianao no mitonona azy tahaka ny ataon'ireto olona mpanao an'ireto positivisme reto hoe izy fotsiny hoe tonony teneno izay tianao tanteraka tsy manana an'izany fahefan'izany ianao ry havana fa tsy maintsy ny fahefan'i Jesosy Kristy no anatanterahanao azy amin'izay fotoan'izay lasa i Jesosy Kristy mihitsy no manao ilay zavatra dia amin'izay fotoan'izay ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra tandrema nefa tsy ampiasaina amin'ny zavatra tsy misy dikany anaran'i Jesosy Kristy ka hitenanao amin'ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia ahazo vola 500 millions ara-pitso tsy ampiasaina amin'ny zavatra tsy misy dikany anaran'i Jesosy Kristy fa amin'izay zavatra tena hoe ilaina azy ihany satria le tantarakely tantarako anareo teo le tovolahy izay niteneniko tany manara-tsandro io hitany zany hoe raha ny anaran'ny pasteur azo ampiasaina ohatrao dia eniko taty aoriana fa ampiasainy amin'ny zavatra hafa ny anarako asa mandeha miady varotra izy dia ampiasainy ny anarako misy zavatra ataona ny tsena any dia hoe tiany amin'ny pasteur mba meo an'izao pasteur dia eniko lisy taty aoriana zany hoe ampiasainy amina zavatra zay tsy araka ny sitrapoko akory le izy ary zay tsy mety hoe angataka ianao dia ampiasa le fahefana ny anaran'i Jesosy Kristy amina zavatra izay tsy sitrapon'i Jesosy Kristy akory fa rehefa mangataka ianao teo izao ny Jaona voalohany toko 5:7 manao hoe izao no fahasahiana ananantsika eo anatrehany raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia mihaino antsika izy ataovy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tonony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aza mianana fa raha mino ianao ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amen.